La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam Vaovao miaraka amin'ny Pastel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam Vaovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny mahafatra ny etsika solo mavavoaka telo amby fetopolo an'ny fanovana. Nanomboka ny maraina ny efa ny fampitona ireo solo mavavoaka sy ny vahoaka naka ireo mpiasa teny anivon'ny ministera maro. Namaly ny antso avokoa ireo mpiasa izay notetezina tamin'ity androany ity. Nankasitraka ka ny finiavana nasehon'ireo filohan'ny antoko politika anyona tamin'ny andron'ny omany sekretera jeneral'ny OIF nambarany favonina hitady vahaolana amahana izao disadisa politika izao ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena. Rahampitso talatany voalohan'ny volana Mey hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny ity taona 2024 ity ireo solombavamoaka etsy amin'ny lapany anteny mera-pirenena. Tsy mbola fantatra izay votoatiny ladinika hatreto. Miainga eny Mahamasina sy Akorondrano ny etsika fankalazana ny fetin'ny asa ataon'ny mpiasa rehetra tarihan'ireo syndikan'ny mpiasa Rahampitso ary izotra eny Analakely izy ireo. Nahazo alalana tamin'ny prefektoran'ny polisy moa ny fanaovana io etsika io. Maresaka iraisam-pirenena nametra-pialanan'ny ministry ny atitany Britannique Amber Rudd noho ny scandale Génération Windrush. Fomba fiantso ireo teratany antillais tonga ny asa tany Royaume-Uni teo anelanelan'ny 770 sy 770 sy 770. Io ministry io arak'izany no mibabiny tsy faiza mitantan'ny gouvernementany Theresa May. Edidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miarapa tompoko lafinaritra tompoko vavy miarapa manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mahafatra ny etsika ireo solo mavavoaka telo amby fitopolo an'ny fanovana. Nanomboka ny maraina no efa ny fampitona ireo solo mavavoaka sy ny vahoaka naka ireo mpiasa teny anivon'ny ministera maro namaly ny antso avokoa moa ireo mpiasa izay notetezina tamin'ity androany ity. Henri Florian. Mia mafatrany ny etsika tariny ireo solombavambahoaka telo amby fitopolo ho an'ny fanovana androany. Tamin'ny fitora sasany maraina no efa ny fampitona teny amin'ny Jirama Sonerano ny vahoaka sy ireo solombavambahoaka naka ireo mpiasa anamafy ny tolona sy andresy ny kolokolo misy eo anivon'ny Jirama. Ny roso tamin'ny famohanana ny mpiasa ny etsika nanambara ny solombavambahoaka fa tsy andromba izy ireo fa haka ny mpiasa anohana ny tolona sy andresy ny tsirarina izay ataony mpitondra. Anareo mpitandro filaminana aloha sady tsy androba izahay, tsy hanao akeriny, tsy hanao ninina fa hiaraka hiantso ny mpiasa ny Jirama araky ny fangatahany zareo. Ka aza taitaitra ianareo mpitandro filaminana fa tsisy ninina hitranga eto, tsisy fanakorontanana, tsy manana tombotsoa amin'izany izahay na ianareo fa milamina fotsiny tsika. Faharoa manarakaraka an'izany misaotra anareo syndicat Jirama rehetra izay namaly ny antsonay. Tamin'ity herinandro ity, tamin'ny herinandro lasa dia efa nisy indray ny fanomezana tolo-barotra ny mahakasika ny branchement eleky. Inona no ataontsika ato amin'ny farany? Tsisy intsony io ary efa mazava fa amidin'io fitondrana io ity orinasa ity. Nisy nanely tracte teto omaly
tamin'ny foloral hoe miady ny tombontsoa ny mpiasany jirama reo ka toero ry vahoaka ianareo vahoaka reo ve miaraka aminay sa tsy ireto vahoaka reto dia miaraka amintsika ry mpiara-miasa fa tsy andeha hamono antsika izany reo fa olona fahavalony orinasa jiramanina ny elen'ireny ary fantatritsika izany nivoaka ireo mpiasa ary nanaraka ny hetsika taorian'izay niroso hatrany dia ary nakany amin'ny analogue naka ireo mpiasa tao nivoaka lampilaminina ireo mpiasa ary nalamafy ny hetsika ho fanavotana ny firenena sotra betsaka amin'ny fandaminana monsieur Bidasy nanaraka chef personnel sotra betsaka nareo tonga lamina eto amin'ny établissement public analogue manana mpiasa zay ao tonga eto manareo andeha moka mpiasa dia ifampiresaka kely 10 minitra angambazay dia iresaka aminareo velany eto dia mangavantsika ilamina fa zay olona milamina ohatrany atsika milamina ary mitrezinay makasitrika to dia mangavo kely fotsiny 10 minitra fampiresaka amin'ny directeur général dia venina zay vakeny solo tena mpiasa iresaka aminareo vatana sotra to famena bravo kely aloha fa manaiky ny fandaminy fotoana vitsy taorian'izay niazo ny antenimiram-pirenena naka ireo mpiasa izay vavolombelony kolikoly nisy nandritra ny fandaninana lalam-pifidianana iny naka ireo mpiasa tena nivo ny ministera n'antenimiram-pirenena sy tena nivo ny ministera ny fampianarana ambony ary ny teo anivon'ny préfecture taorian'izay niazo nanosy sy analakely ny dia naka ireo mpiasa teo anivon'ny ministera ny asa vaventy fitsarana ary ny teo amin'ny ministera ny topographie nanamafy ny syndicat teo anivon'ny topographie fa hikatso amin'ny asa manomboka ny alarobia ho avy izao député afaka manampinamina kely tsika mpiara-miasa raha zao tao azafady androany monsieur le député itsika mpiara-miasa rehetrarehetra eto anivony eto anivony service foncier toposy domaine eny fanampiara-miasa ato anivony ministère dia fotoan-dehibe andraisan'ny mpiara-miasa rehetrarehetra anjara amin'ity tolony ity satria dia raha malala fa dia niatry ny mafy ny mpiasa teto anivony ministère nandritran'izay ary voniny zay ifanetanana anareo satria dia matejery hoavy mamirapira tsaratsara kokoa izao ny mpiasan'ny service foncier ny mpiasany MD amin'ny ankapobeny ka dia voniny zay anome tanana anareo izay moa dia raha malala fa mpikavana feno eo anivony SSM na ny syndicat ny inspecteur de domaine ny syndicat ny ingénieur topographe ny syndicat ny contrôleur des domaines ary ny syndicat ny assistant rédacteur des domaines izao ihany zay dia vory ijery ny toyny andaminanay fandraisanjara fa mahazo mampanantena fa manomboka ny larobia dia anome tanana anareo eny amin'ny kianjy izahay ary mamazo zao dia mahatenenay fa mikatso sy miasa ny mpiasa fananatany ny fandravisatany manomboko ny larobia mitatana amin'ny fatra ny tolona ankehitriny amin'ny asa botsy ho avy izao no tonga ny fiadaran-tsony hetsika tahaka izany ihany koa ny any toamasina nankasitraka ny finiavana nasehon'ireo filohan'ny antoko politika ny ona tamin'ny ny andron'ny omaly ny sekretera général ny OIF nambarany fa vonina hitady vahaolana amahanina izao disadisa politika izao ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena io nasaina taorin'ny fionan'ny sekretera général ny OIF Michael Jean tamin'ireo filohan'ny antoko lehibe telo ny antoko malagasy miara-miainga no tarin'ny filohany Andriana Narvelo Ajo ny avy amin'ny Mapara Andry Rajoelina ary Marc Ravalomanana filohan'ny antoko tim teny Antaninarenina Omaly nanambara ny sekretera général ny OIF fa maty idirany finiavana ireo antoko politika ny ona taminy
vonina hikarobaolana amin'ny toedraram-pirenena misy ankehitriny ireo mpanao politika raha ny fanazavany. J'ai été ravie de voir que faly ao tamin'ny finiavana nasion'ireo mpitarika toko politika. Ny fiainoko azy ireo sy ny fanehoan'ny heviny. Ilaina ny fampidiniana nefa ankalalahana izany, tsy misy faniliana. Izany hoe mandritra ny fampidiniana, eno ny feony rehetra na ireo antoko matanjaka ny MMM. Satria zava-dehibe mandritra ny fifampidiniana ny fahenoan'ny heviny rehetra ary ny fandraisan'izany. Ankasitrahako ny finiavan'ireo niona tamiko ifampidinika. Examiner ensemble la nécessité de s'entendre sur une conduite exemplaire et irréprochable. Miandry fifidianana ny vahoaka ka tokony ifampidinika ireo mpifanarana politika atongavana amin'izany raha ny fanazavany. Donc par conséquent, la population a le droit mananjo iaina ny demokrasia ny vahoaka malagasy, iaina ny fiainana milamina. Iain ny programa nasan'ireo kandida isan'ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao, izay miantoka ny ho avy ny firenena fa tsy toa ny tranga ny 1 ny volana avril teo. Ary amin'ny andro ny fifidianana tokony safidy malalaka ary ampilaminana. Mino izany a. Et cela, ça doit se passer dans le calme. Moi, j'ai bon espoir. Ratsivina no raisin'ny Michael Jean, secrétaire général ny OIF omaly ireo filohanan'ny toko politika. Nanotaninany amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny disadisa politika mitranga amin'izao fotoana izao. Resy lahatra ny anivon'ny OIF fa ny fifidianana filoham-pirenena madio mangarahara, tsy misy faniliana ny vahaolana amin'ny toedrara misy amin'izao fotoana izao. Araka ny teny teo anivon'ny FFKM omaly nandritra ny fitaom-pivavahana ny ampiantso ireo solombavambahoaka izy ireo tamin'ity androany ity fampidinika manoloana ny olana misy eto anivon'ny firenena tsy tonga namaly izany anefa ireo solombavambahoaka 7 ny fanovana raha solombavambahoaka vitsy avy amin'ny fitondrana ihany koa no tonga namaly ny antso Henri Florian. Nampiantso ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana andaniny sy solombavambahoaka manoloana ny fitondrana SVM mankilany. Ny teo anivon'ny FFKM mandroany ifampidinika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny era tamin'ny vahoaka ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana tena mikanjany 13 Mai ary nilaza ny vahoaka fa tsy manaiky ny andehanan'izy ireo ho any amin'ity fampiantsoana ity. Misy fiantson'ny FFKM ihany koa amin'ny zao. Satria ianareo vahoaka nitenenina fa ianareo ny patronay zao. Miera aminareo izahay. Olo ny fiangonana no niantso anay. Ianareo no antaninay androany. Mazava voarainay zany. Naharitra ora maro ny fampiresana izay tsy azo natrehany. Hatramin'ny ora ny alana teny vohy presse nambojatoby ambony, toerana nanaovana ny fampionana, tsy fantatra ny vokatry ny fionana. Ny andro fantatra dia ny hoe tsy nisy ny solon-tena avy amin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana nanatrika ity fotoana ity. Andrasana ny tohony raharaha. Nilaza ny filohan'ny Republika nandritra ny tafy nataony tamin'ny mpanao gazetiny RFI, AFP ary Le Monde fa fivadiana amin'ny vahoakan'ny fidy azy ny fametra-pialana raha atao izany. Laza ihany koa izy fa vonina ifampidinika hitadiavana vahaolana Lili Rabiata. Je suis président par la volonté du peuple malgache. Filohan'ny sitrapony vahoaka malagasy aho antapitrisany no olona ny fidy ahy ary amadika ireo ny fidy ahy ireo aho raha ametra-pialana. Cette volonté du peuple malgache que de démissionner. Izay ny teny nentin'ny filohan'ny Republika omaly nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ireo mpanao gazety avy amin'ny RFI, AFP ary Le Monde mikasika ny toedraraha misy eto amin'ny firenena. Nanamafy ny tenany fa tsy ala raha toka izay avokoa ny takian'ireo mpanao fihetsiketsehana ankehitriny. Hatramin'ireo any amin'ny faritra samihafa nefa mitaky ny fialana noho ny tsy fitezany fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Milaza ihany koa izy fa antapitrisany noho ny fidy azy ary amadika ireo ny fidy azy ireo izy raha ametra-pialana. Ny azo antoka
Maro ihany koa no manohana ny fitakiana ataon'ireo solombavambahoaka ireo raha tsy hijery afa-tsy ireo manohana sy nandatsabato ho an'ireo solombavambahoaka ary mety ho maro lavitra mihoatra ny azo ny filoha nandritra ny fifidianana indrindra ho an'ny teto Antananarivo izay isan'ny be mpifidy indrindra. Fangatahana mba tsy hisian'ny olana eto amin'ny firenena sy hizorana aingana amin'ny fifidianana no antony fitakiana ny fialana io raha ny voalazan'ireo solombavambahoaka. Tsy misy tsy mitaraina amin'ny fiakarany vidim-piainana sy ny fitombony fahantrana eto amin'ny firenena, saingy ny laza ny filohan'ny Repoblika fa mitombo hatrany ny ari-karena Vaovao eto Madagasikara. Maro ny fitarainana ataon'ny vahoaka hita tamin'ireo sora-baventy nentina teny amin'ny kianjany 13 Mey ary isan'ny miverimberina amin'izany ny fangatahana ny fialan'ny filohan'ny Repoblika. Ny famerenana ny fandiniana io lalàna io sy ny firesahana ny databatra boribory tsy ahitana vahaolana mivaingana kosa ankilany no averimberan'ireo mpanohana ny fitondrana. Mbola sa ihany koa ankilan'izay ny filohan'ny Repoblika mangataka pirofo ny amin'ny siny ny kolikoly tamin'ny fandaniana io lalàna momba ny fifidianana io raha toa ka nitondra fitoriana mikasika izany ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana teny anivon'ny Bianco. Nandiso ny filazan'ny filoham-pirenena tao amin'ny onjapeo vahiny ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana indrindra ireo avy amin'ny faritra. Na eo aza ny fizirizirina tsy hempotra amin'ny ity fitakiana fialana ity izy ireo raha ny fanazavana azo fehizoro Ravaly. Olona anarivo ny arisaika eto an-drenivohitra avokoa no mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena olona ambarany tao amin'ny onjapeo vahiny iray. Nandiso izany ny solombavambahoaka tsy miankina avy any amin'ny faritra izay isan'ny mivondrona ao amin'ny solombavambahoaka 17 ho an'ny fanovana. Tsy hemotra ny tolona raha tsy tonga amin'ny tanjona kendrena dia ny fialan'ny filoham-pirenena raha ny fanazavana. Diso de diso na tsy mijery fahitalavitra mihitsy angamba le filoham-pirenena. Za zao vao avy any amin'ny faritra fa ny any amin'ny distrikany Faradofay sy ny distrikany Ambosary izay olona manaliny no mangataka tsy misy fepetra ny ialan'ny filoha Rajaonarimampianina. Hitantsika angamba ny isaky amin'ny faritany efa mandeha daholo ny hetsika rehetrarehetra izay na dia ataoko hoe tsisy solombavambahoaka ary dia entim-panahy ny olona reny ny mandeha mitaky an'izay fialan'ny filoham-pirenena zay amin'ny toerany. Fa dia fa leo tanteraka zany ny vahoaka malagasy ary tsy mijanona ny tolona raha tsy miala teo amin'ny toerany ny filoha Rajaonarimampianina. Ifanatrika amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ihany koa izy ireo raha mpitso eny Tsimbazaza. Ny aterin'ny vahoaka zany zahay raha pitso any amin'ny Assemblée nationale amin'ny ouverture ny session ordinaire na io ka ho hita eo ireo ministre rehetrarehetra miaraka amin'ny premier ministre tsy maintsy ho tonga amin'ny ouverture ny session ary ambarana eto moa zany amin'izao fotoana izao zahay dia fa manentana an'ireo mpiasa any amin'ny ministère rehetrarehetra any mba ho tonga hanatrika nyty 13 Mey ty hanampy anay amin'ny tolona ataonay ity fa zay tsy hijanona mihitsy raha tsy miala eo rajao sy ny firongony. No amafisina izy ireo fa tsy misy hidirana antoko politika ny tolona izay tarihin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ireo. Tsy mbola nisy niala ihany koa hatreto izy ireo izay nitsipaka ny fandaniana ny lalam-pifidianana. Tsy marina ihany koa raha nambarany solombavambahoaka ny Faradofay izay tsy miankina amin'ny antoko politika ny filazana fa ny tim sy ny mampara ihany no mandray anjara fena amin'ity tolona ity araka izay feo miela amin'izao fotoana izao. Misy 70 ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim, 30 avy amin'ny mampara, avy amin'ny antoko hafa toy ny MMM miaraka isika sy ny maro hafa ary avy amin'ny tsy miankina kosa ny 30 hafa. Izy ireo izay manao tatitra sy manetsika ny olona any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara na ireo toerana tsy nahalany azy. Manaraka ny lalana hatrany hatreto ny dingana ataon'ireo solombavambahoaka ho fitakiana amin'ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena. Raha mpitso maraina araka izany ifamtaona amin'ireo vahoaka malagasy hamonjy ny lapan'ny demokrasia eny amin'ny antenimieram-pirenena ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ireo. Etsika famonona ny tolona tarihan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny famorim-bahoaka ataon'ireo mpanao politika sy vondron'olom-by tsy misy any Fianaratsoa amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka ny manandrina takiny ity solombavambahoaka ity ihany koa fa metra-pialan'ny filoham-pirenena io na saina. Mitady ny fomba rehetra ny fitondrana HVM ampandamoka ny tolom-bahoaka tarihin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana hoy ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka ny manandrina voafidy tamin'ny antoko malagasy miara-miainga.
nanamarika ny tenany fa tsy mifanaraka amin'ny tolona tarindreo solombavambahoaka 7 ny zava-misy any an-toerana ary isy ny hetsika lehibe ny sabotsy zao tarindreo solombavambahoaka ho an'ny fanovana any Fianaratsoa. Zay député ny faritany Fianaratsoa moa zany zay miady sy manohatra ny kolikoly dia tsara ny anamariana etoana zany. Misy tolona zay mitsanga ao amin'ny renivohitry ny faritany Fianaratsoa ao dia hafa ny zavatra misy ao. Fitakina zay tsy mifanaraka amin'ny fitakiny solombavambahoaka 7 miady amin'ny kolikoly zany ny fitakina atao ao amin'ny renivohitry ny faritany Fianaratsoa ary miantso miatsiady mihitsy azy misy samy antsiady amin'ireo solombavambahoaka 7 zay tsara ny manamarika azy etona fa ny solombavambahoaka nandray vola no sy mpanao politika zay efa atao hoe efa dinozoro no manao an'izany fomba fihetsika sy mamoetra zany ka eto zay dia miantso ny vahoaka ny faritany Fianaratsoa fa ho avy ihany ireo solombavambahoaka voafidy tao anatin'ny faritany Fianaratsoa zay tsy niaraka tamin'ireo nandray kolikoly nandray vola teo amin'ny teny mera-pirenena ho avy ihany hanazava ny vahoaka ny zavatra marina sy misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ekena ny teteza mita sy izay mety ampitatra ny fijanonan'ny filoha ankehitriny eo amin'izany toerana izany ho iatrany ny fanazavana. Takin'izy ireo ny fametra-pialana tsy misy atakandro ny filoham-pirenena. Hatreto dia mbola tsy miova ny tanjon'ny tolona zany satria ny zavatra misy dia raha tsika fa ny vahoaka malagasy maro anisa no mitaky ny fialany ny filoham-pirenena aperinasa satria ny antony dia tsotra ihany ny resaka kolikoly ny resaka tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana fanapara-pahefana ny famonoan'olona sy ny fandanjahatra dia isika izinay fa tsy azo atao eto amin'ny firenena noho izany dia mitaky ny fangataham-pialana zahay eto zahay dia tsy mieritreritra ny hanao an'izany teteza mity zany fa mitaky ny handrosoana haingana ny fifidianana ao aoriany fametra-pialana ny filoham-pirenena aperinasa. Raha tsy ivina miparitaka amin'ny faritra maro manerana nosy amin'izao fotoana izao ny hetsika mitaky ny fialany ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny toerany ahafahana mikarakara fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra ahafahan'ny malagasy mifidy izay olona hitany fa manana ny programanasy ampandroso any Madagasikara. Manao fanambarana ihany koa ny tanora malagasy miara-miainga any amin'ny faritany Mahajanga. Manohana ny tolona ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana izy ireo ary mangataka ihany koa ny fialan'ny filoham-pirenena Rajaonarima fanampanazavana. Miara-miombona lahelo amin'ireo fianakaviany ireo izay namony eny tamin'ny hetsika tao Antananarivo ny Sabotsy 2 Aprila lasa teo. Faharoa, manameloka amin'ny herinay rehetra ny famononany malagasy mpiray-tanindrazana ary mitaky ny hanasazina farany izay mafy an'ireo izay tomponantoka tamin'izany. Fahatelo ary farany, manohana tanteraka ny hetsika izay tarin'ireo député ho an'ny fanovana ary mitaky tsy misy atakandro ny hametrahany filoham-pirenena ankehitriny fialana satria masina loatra ny tanindrazana ary izay manolo lalana mahitsy mamindra ena. Manaraky ny etsiky ny solombavambahoaka ny fanovana ihany koa ny any amin'ny faritra mitaky ny fialan'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarima ihany koa ireo olon-tsotra any amin'ny faritra raha ny fanazavana azo tamin'ny ity androany ity tsy ny eto andrenivohitra ihany hoy izy ireo ny matsiaro mijaly tato anatin'ity fitondrana HVM ity Michel Arnarzon. Hoditsita ny fitakin'ireo olon-tsotra avy any amin'ny faritra vitsira ny filazan'ny filoham-pirenena ny mitaky ny fialany. Androany filohan'ny fikambanan'ny olon-tsotra avy any amin'ny faritra maromaro no tonga nadiso ny filazan'ny filoha Rajaonarima isan'izany ny fikambanan'ny olon-tsotra avy any amin'ny faritra loatra mangoro. Manamafy ny fangatan'ireo solombavambahoaka ny fanovana izy ireo indrindra manoloana ny tsindry misy any amin'ny faritra iny saingy tsisy mahita sy tsy misy miaino. Sotra ihany ny teninay indrindrandrindra mikasika ny Andriamatoa Rajaonarima ny fahendrena tsara indrindra tokony ananany dia ny fametra-pialana satria raha tsy mametra-pialana izy dia misagrave ny situation eto amin'ny firenena dia vao miapotika ny vahoaka malagasy. Aminay manokana any amin'ny faritra loatra mangoro zao indrindrandrindra ao Moramanga dia ny zava-misy ihany dia hoe alaindrono ny tsena Moramanga izay lehibe indrindra eto Madagasikara
dia mandeha ny resaka fa ho privatisena le izy nefa fananam-bahoaka koa eto izay dia manararoatra amin'izao tolona zao satria zao no mba hahafahanay miteny fa satria hatramin'izay dia didiko felehibe sy tsy ndrio falavo foana kely tsy mba mamindro zay ny ataon'ity fitondrany herinadrona ary mampianina fangalana tanin'olona amin'ny alalan'ny jadona isan'ny nampalaza ity fitondrana AGM ity fa ankoatr'ireo any amin'ny faritra loatra mangoro isan'ny nanome fanazavana ihany koa androany nisy olo-tena ny fikambana ny olon-tsotra avy any Morondava. Manoana zato sanjato mihitsy zany zahay avy any amin'ny Morondava satria efa betsaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Betsaka ireo lainga sy fitaka ataon'ireo mpitondra amin'izao fotoana zao ho an'ny vahoaka ka leo mihitsy zahay tsisy zavatra manjary tsony amin'ny fiainam-pirenena amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Leo fitaka sy lainga mihitsy zahay vahoaka Morondava amin'izao ka zay ny antony nahatongavanay ity ampiseho ary ilaza n'ireo namana mba hanoana amin'izao hetsika lehibe ataon'ireo député ho eo amin'ny fiovana zay. Isandra nahatonga solotena ihany koa ny avy any amin'ny faritra Tsinanana tokana iandra ny fanazavan'izy ireo no angatahina ny fialan'ny filoha Eradjonary Mampianina eo amin'ny fitondrana tsy misy atakandro. Ny avy any amin'ny faritra Tsinanana dia tonga eto ihany koa manoana izao hetsika ataon'ny solombavam-bahoaka ho amin'ny fanovana izao. Izay amin'ny faritra Tsinanana dia efa ela no nitaraina ihany koa dida ao anatin'izao fahasahiranana izao vokatry ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary dia mitaky izay ny ialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany ho an'ny filoha Eradjonary Mampianina ary dia manentana ihany koa ny any amin'ny faritra Tsinanana rehetra ihany koa satria efa tonga saina ihany koa ny olona amin'izao vokatry ny krizy izay nisy hatramin'izay dia manoana hatrany izay. Ampahany ihany ireo nandray fitenenana ireo porofo amin'izao fa tsy ny eto andrenivohitra irery ihany no manaraka ny hetsika sy tolona taria ny solombavam-bahoaka ny fanovana. Hatreto tsy misy mihaino ny vahoaka ny Madagasikara minimana mpitsofina sy manakipo-maso ny any Avril hatramin'ny oviana miandry ny rehetra. Raha toka ny lamina hatramin'ny fitakian'ny fialan'ny filoham-pirenena Eradjonary Mampianina nataon'ireo solombavam-bahoaka ny fanovana na teto Antananarivo izany na tany amin'ny faritra ny avaka ary nanaitra ny maro kosa ny seho teny Ambohipo io maraina io fandoroana kodiarana fiantsina atao amin'ny mpandalo no ataon'ireo andian'olona izay milaza ho mpianatra akatso. Tetika entina naratsiana endrika ny fitakiana ataon'ny solombavam-bahoaka no andraisan'ny maro izay fihetsika izay fantatry ny maro ihany koa fa ny mpianatra mpitarika fitokonana eny akatso pikaramanadin'ny mpitondra politika no mitarika izany fanampanazavana. Manoloana ny zavatra antranga teo ankeo maraina teny Ambohipo dia eto izay dia manambara ho an'ny mpianatra rehetra ny vony anjery manontolo ho an'izay manohana ny tolona satria fitsika dia nisan'ny manana zavatra maro takitsika koa miaraka amin'ireo izay solombavam-bahoaka 370 ireo mba tsy hanaraka ny toromarika hafa ankoatra ny toromarika izay omeny ireo solombavam-bahoaka 370 aty amin'ny kianjany fa aty amin'ny kianja 13 mai. Ankoatran'izay dia tsy en sécurité isika ary tsy voaro isika ao anatin'izay zavatra zay koaka isika anaraka toromarika rehetra izay omena aty amin'ny kianja 13 mai ihany fa izay ihany no ara-dalàna ary io no ahafahana miaro antsika mpianatra mba tsy hanaonao foana ary tsy hanakorotana any amin'ny toerana misy antsika. Zavatra nitranga ankeo maraina zany dia misy andian'olona tsy fantatra izay mitonona anarana fa mitarika ny tolona avy aty mitarika tolona aty amin'ny 13 mai zany teny Ambohipo teo amin'ny 3 chemin izay nandoko-pony ary nanakorotana miendrika fanakorotana nefa ny hetsika atao rehetra aty amin'ny kianja ny hetsika tarihan'ireo solombavam-bahoaka izay ho any amin'ny fanovana dia hetsika ampilaminana tanteraka tsy manakorotana ary miainga avy aty amin'ny 13 mai ihany miainga amin'ny député ihany toromarika. Fotoanany dokavarotra isika izao aorinan'izay no anarahantsika ny tapany faharoa ny vaovao izay ahitana mofarampitso no hanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny ity taona 2024 ity ho an'ireo solombavam-bahoaka. Eo any koa ny fanamariana ny 550 taona ny WMG rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui,
Mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambarantelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Vantage ny Z2S na zone économique spéciale. Fivarotana ankolaka ny tanindrazana ve ny Z2S? Tsia! Tsy fivarotana ankolaka ny tanindrazana ny Z2S. Ny fanomezan-dalan'andreo développeur Z2S dia tsy mihoatra ny 30 taona izay azo avaozina raha hita fa mety ary ilaina. Fifanarahana mazava sy mangarahara no ametrahana ny fifanarahana. Fanomezana vahana amin'ny fibotony vahiny ny tany eto Madagasikara ve ny Z2S? Tsia! Masy mandidy tanteraka ny fanjakana malagasy amin'ny fanapahana mikasika ny fananganana Z2S. Na seha-panjakana io, na sehatra tsy miankina. Izany dia atao amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Z2S antoky ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy. Mon grand-père n'était pas seulement l'homme le plus riche au monde, c'était l'homme le plus riche de l'histoire du monde. C'est comme si on venait d'une autre planète, où la force de la gravité est si puissante qu'elle dévie la lumière. Monsieur Gatti, votre petit-fils. Madame Getty, on a votre fils. Je travaille pour Monsieur Getty. Je vais vous aider à retrouver votre fils. Je ne suis pas une vraie Getty. J'en ai seulement épousé un. Ils font des choses à Paul qui ne s'arrangeront pas avec de l'argent. En tant que mère, je vous implore de libérer mon fils. Il faut montrer qu'on est prêt à renoncer. Je ne peux pas renoncer. Araka ny efa hitantsika teo eny pour tout l'argent du monde ny horonan-tsary arahantsika androany amin'ny 6 heures sasany alina eto amin'ny Kolo TV. Ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia rahampitso talata voalohany volana May hatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona 2024 ity ireo solombavamboaka eny amin'ny lapan'ny anteny miera-pirenena tsy mbola fantatra moa izay votoatiny lahadinika hatreto fezo ravaly. Araka ny lalàna rahampitso talata voalohany volana May no iresona ireo solombavambahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona ity. Hatramin'ny orana noratana tsy mbola fantatra ny lahadinika na ny ordre du jour amin'ny fivoriana io. Tokony hojiniana amin'ity fivoriana voalohany ity ohatra ny mikasika ny lalàna mifehy teti-bola-panjakanana sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 andrasana andalo eny Tsimbazaza ihany koa ireo lalàna efa nolan'ireo parlemantera saingy naveriny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Isan'ny mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa hatreto ny momba ny lalam-pifidianana izay efa lany teny anivon'ity androm-panjakana ity ary toerin'ireo solombavambahoaka 370 ho an'ny fanovany. Eo ihany koa ny lalàna mifehy ny zone économique spéciale izay nolaniana amboletra ihany koa. Overenana hojiniana ve izy ve ny fanasisiana na fanerena ny amerenana anjiniana ireo lalàna ireo.
mazava nefa ny hevitra ireo solombavam-bahoaka manohitra izany. Miala ny filoham-pirenena sy ny governemanta ary ny filohan'ny antenimera rotonta sy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ho azy ireo, aorian'ny fandravana ny governemanta ankehitriny no irosona amin'ny fiaraham-tantana anatin'ny 2 volana na ny gouvernement collégial izay isahana ny fikarakarana ny fifidianana fotsiny ihany ka amoahana lalàna eken'ny rehetra isiny ny fifidianana madio sy mangarahara. Miainga eny Mahamasina sy Ankorondrano no hetsika fankalazana ny fetin'ny asa ataon'ny mpiasa rehetra. Tarihan'ireo syndicat ny mpiasa rampitso ary izotra eny Analakely eny izy ireo avy eo. Isy ny fitakinan'ny zony mpiasa mandritran'izay fankalazana izay nazahoana alalana tamin'ny prefekturan'ny polisy moa ny fanaovana izay hetsika izay fanadiny miantarandriana. Voalohany volana May, andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Anatevin-daharana rehefa andromona avokoa ny mpiasam-panjakana sy ny amin'ny sehatra tsy miankina raha mipitso maraina hanao hetsika. Miainga eny Mahamasina ny sasany amin'izy ireo, ny sasany kosa miainga eo Ankorondrano ary azo ny lapan'ny tanàna Analakely. Fa eto zany zay dia miantso anareo mpiasa fa efa nahazo alalantsika dia itsika syndicat officier mare manokana dia efa nahazo autorisation tsika teny amin'ny préfet de police dia miainga eo Ankorondrano tsika eo amin'ny zaridaina akaikin'ny Jisosy mamonjy Ankorondrano. Dia zay tsika vao miazo ny hôtel de ville Analakely. Zany hoe zany resaka marary eny amin'ny mpiasa andavanandro nandritra ny taona amin'ny 1er Mai zany no hitondrana an'izay fitakina zay. Ohatra hoe fanovana ny lalàna, ohatra hoe ny code de travail tsika zay hita efa tranainy mikasika an'ireny chômage ireny ohatra. Ibahana mandritry ny fankalazana ny fitakina ny fanajan'ny zonim-piasa. Hatreto raha ny fanazavana tsy mitsaha mihemotra ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Teboka maro no maneho izany. Mbola betsaka le mpiasa mitaraina, betsaka le raha mandeha any amin'ny inspection de travail hatrany amin'ny fitsarana. Dikan'izay zany tsy mivoatra amin'ny fahatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara fa vomay miroso amin'ny ratsiratsy kokoa. Ohatra hoe reny chômage technique reny, chômage technique zao vao miteny fotsiny ny mpampiasa hoe en difficulté zay dia iroso amin'ny chômage dia manao fanambarana fotsiny izy eny amin'ny inspection de travail dia miroso amin'ilay chômage technique. Misy anefa ny convention zay efa nisoniavin'ny Madagasikara fa tokony isy ihany koa ny indemnité de chômage fa eto ilay izy eto amintsika mbola tsy miatra mihitsy zany, tsy miatra mihitsy zany lalàna. Manentana ny mpiasa rehetra manoloan'izany ireto syndicat ny mpiasa ireto hanatrika io fankalazana ny fetin'ny asa io. Ankoatra ny mpiasam-panjakana, iarahana amin'ny SSM sy ny CTM ihany koa ity hetsika raha mipitso ity. Manjavozavo hatreto ny mahakasika ilay vola mitetina 12 miliara ariary zay voalaza fa an'ny Premier Ministre ary nisy nangalatra raha toka nanambara izy fa tsy nisy izany vola izany maro no nahiditra amponja ny herinandro lasa teo. Mandeha izany ny Premier Ministre Valadiny miantarandriana avy. Niteraka resabe tato anatin'ny andro maro ny mikasika ilay vola mitentina 12 miliara ariary voalaza fa nisy nangalatra tao amin'ny trano fonenan'ny Premier Ministre. Raha tsy ahivina nandahatra ny fisiany vola io ny Premier Ministre na nisy aza ny vaovao maro mikasika izany. Nolazainy fa fanakorontanana saim-bahoaka sy fampitomboana resaka no nisy tamin'ny fanaparitahana vaovao. Ny herinandro lasa teo anefa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarmarie-pirenena nisy no nahiditra ponja no ity raharaha ity. 5 no nalefa tany an-tanimora ary 2 nalefa tany Tsiava. Manjavozavo tanteraka manoloan'izany ny mikasika ireo vola miliara maro ireo. Nandainga ve noho izany ny Premier Ministre raha nilaza fa tsy nisy vola mivery. Inona no antony? Avy aiza avokoa ireo vola ireo? Nokasaina natao inona? Misy fandraisany amin'ny resaka kolikoly avolenta voalaza matetika ho misy eto amin'ny firenena ve? Lafim-baovao hafa kosa indray dia manamarika ny 15 taona ny siny ny fikamanana Wendnesmonin groupe tamin'ny ity taona 2024 ity fikamanana izay fantatra amin'ny asa sosialy samihafa atao manerana ny nosy. Ramatoa Marcel Robinson Radilofe indray no hitarika io fikamanana io manomboka izao taom-piasana 2024 roapolo sy 2 arivo fanadina.
Nandritry ny 5 taona no niasa ho an'ireo tena sahirana ny fikambanana Wednesday Morning Group. Nisehatra ny fanabeazana, ny fanampiana ny reny sy ny zaza ary ny fahasalamana ny tena afantarana azy. Isan'ireo nisongadina amin'izany ny fanampiana ho an'ireo faritra tena sahirana manerana nosy amin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa. Ny reny osika dia ny zaza. Ny zaza ny amty fotoana mandako ty dia tena anakinanay fotoana be mihitsy le zaza hatramin'ny taonany satria ny zaza hatrany amin'ny taonany io ny maha-olombelona amin'ny olombelona rehefa tsara fandraisana tsara fitezana any amin'ny izay fotoana idiran'ny mianatra telotona efa taona 5 taona 8 taona izy dia manana toetra sy fomba mampanao entiny mandraka lehibe. Zay zany ny tena ezaka lehibe inana ataona amin'izany na hanome zay ny boky ny biblioteka ho an'ireo zaza ireo dia anampy azy koa zay satria any izy dia efa ampianarina amin'le fomba ny civisme fahaiza-miaina mba olo-pirenena valina ampianarina azy. Zay zao dia efa nanao ezaka lehibe ny fikambanana zany tamin'ny taona lasa reny tao Akorondrano zany hoe manao gestion ny fako ampianarana ny vahoaka manadio ny tanànany dia misy fikambanana ao dia rofina fako dia nomenay sarety izy sy ny kofapa sy ny sobika itaovana fako dia atao anatin'ny daba dirana mihitsy. Dia zao zay misy ezaka manaraka amin'le ahoana mety azona vola amin'le fako gestion na ordure. Misy fikambanana itsangana amin'ny gestion d'ordure zany hoe tsika mbola tsy zatra moa tsika eto Madagasikara andafo zany efa tena mandeha any ivelany ny fako dia zaraina tia ny plastika tia ny taratasy tia ny zavatra azo anaovana zezika dia ny plastika agonina dia misy olona mividy dia reny zavatra reny ampianarina reo reny hoe rehefa manadio tanàna dia manarany amin'ny sortir dia trieny reny. Isan'ny songadana amin'ity taona ity ny fankalazana ny 5 taona ny fikambanana. Ho an'ny taom-piasana 2024 Ramatoa Marcel Robinson Radilfe indray no hitarika ny fikambanana taoriany itondrany Patricia Rabe izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nametra-pialana ny ministry ny ati-tany britannique Avril no ny scandale génération Windrush fomba ny antsona ireo teratany entier tonga ny asa tany Royaume-Uni teo amin'ny elanelan'ny taona 770 sy 770 io ministra io araka izany no mibaby ny tsy fahaiza amin'ny tatan'ny gouvernementa Theresa May. Fanadina. Efa andro maromaro izay no niandrasana ny fametra-pialany Amber Rudd, ministry ny ati-tany britannika. Tamin'ny fotoana nanontanian'ireo parlemantera azy, nandao tsy nafantatra ny fisiny ny fandroana ireo mpifindra monina clandestine tenany. Saingy taty aoriana ny fampahafantarana nataona mpitsara iray no nanamafy fa nahafantatra io raharaha io ity ministra ity ary teo ny nanova ny fanambarany izy. Tsy maintsy nanao ny antsoina hoe quota locaux ny sampana fifindra-monina ao amin'ny ministeran'ny ati-tany noho ny fitantanana anatiny. Io fifanoeran-kevitra io no nampietsika andrarata ny antoerana. Ireo mpifindra-monina avy any Karaiba ireo no nanarina ny Royaume-Uni rehefa avy nandalo ady lehibe. Niraisina ho toy ny tsy ara-dalàna avokoa anefa izy ireo izay tsy naka taratasy ara-dalàna na dia nahazo alalana hijanona mandrakizay ao amin'ny firenena io azy. Manoloana io olana io tsy maintsy nanao fialantsiny ampahibemaso i Theresa May nandritra ny fivoriany ny Commonwealth tamin'ity volana Avril ity. Alohan'ny sarana dia verina aminao rehefa vaovao-nisongadina tamin'ity alina ity. Ny mafy hatrany ny hetsika ireo solombavy-moaka 17 an'ny fanovana. Nanomboka ny maraina dia efa ny fampitaona ireo solombavy-moaka sy ny vahoaka naka ireo mpiasa tena nivon'ny ministera maro. Nankasitraka ny finiavana nasehon'ireo antoko politika sy ny filohan'ny antoko politika niona tamin'ny ny andron'ny omaly ny sekretera jeneralny OIF. Nambarany fa vonina hitady vaolana amahana izao disadisa politika izao ireo antoko lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena.
ary farany dia miainga eny Mahamasina sy Ankorondrano etsika fankalazana ny fieten'ny asa izay ataon'ny mpiasa rehetra tarihan'ireo syndikan'ny mpiasa rampitso ary izotra eny Analakely eny izy ireo nahazo alalana tamin'ny préfecture-ny polisy mo ny fanaovana izay etsika izay. Dizaine marina vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.